Tsy azo itovirana ny fiampita Madagasikara ny fampiasana ireo angovo madio andriamatoa fienena Richard, minisitry ny angovo. Nanazava mahakasika ny firongatry ny fahatapahan-jiro ny tenany indrindra ny amin'ny faritra noho ny tsy fahafahana mamaty solika ireo milina ampiasain'ny orinasa Jirama. Miomana amin'ny fiampitana ny fampiasana ny angovo madio na ny énergie renouvelable i Madagasikara noho ny alafosan'ny fampiasana ny solika sy ny milina mamatsy herinaratra, hoy ny ministry ny angovo andriamatoa fienena Richard. Isarak'izany ireo foto-drafitrasa maromaro apetraky ny fitondrana ankehitriny entina miatrika an'izany firosoana ny fampiasana angovo madio izany. Amin'ny alalan'io politika apetratsika io dia hita fa tsy maintsy ary tokony hiala ao anatin'ny herinaratra azo amin'ny milina tsika na sy ny solika. Ny antony dia tsotra ihany hoe lafo io satria vidintsika ilay milina, vidintsika ny solika, vidintsika ny fikojakojana andreo milina ireo, ary zany rehetra zany dia vola vahiny daholo ny vidanana azy no anaovana azy no andoavana azy. Dia zay no politika apetraka hoe tsy maintsy mifindra atsika tsikelikely makany amin'ireo angovo azo avaosina, ny rano feno eto amintsika, masoandro misy eto amintsika, ny rivotra misy eto amintsika, dia reny no ezahana amin'izao taon'izao dia tsisy tsony ny hoe misy zavatra vaovao omeny ministera lalana amin'ny hoe ho an'ireo milina mandeha solika ireo. Fa ny zavatra jerena zany zao dia manome alalana anaovana barrage, anaovana plaque solaire, anaovana resaka éolienne. Mampikaikaiky amin'ny maro ihany koa tatoato ny fahatapahan-jiro ny sesesy indrindra ny any amin'ny faritany sy ny faritra. Ny olana eo amin'ny famatsiana solika no isan'ny antony hoy ny ambara ministry ny angovo, saingy misy ny lamy mapetraka ahafahana mamahy izany olana izany. Ny marihana manokana dia na isika eto Antananarivo ara dia tokony ho tratra fa noho ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana zareo ao ministera fitatanam-bola ny Jirama dia niezahana mba ny tsisin'izany eto amin'ny Antananarivo sy manodidina. Ny antony faharoa dia tsy tokony hadintsika fa miakatra daholo ny zava-rehetra amin'ny fotoana izao indrindra ny filana eo amin'ny solika. Ny antony manomboka maina ny tany dia tsy maharaka tsony reny centrale ananantsika amin'ny famatsiana herinaratra reny avy amin'ny lalan'ny rano, dia kely ny azo avy amin'ireny dia amin'izay mahatonga amin'ny filana mitombo eo amin'ny solika. Dia zany rehetra zany tsy maintsy alamina amin'ireo tanàna marobe raha Madagasikara. Ny faharoa amin'ny délestage dia misy ny tanàna Toamasina amin'izao dia mijaly tokoa mikaikaika ny olona satria misy banga eo amin'ny 4 mégawatt eo isan'andro ny famatsiana herinaratra ny Toamasina. Ny antony dia tsotra ihany, misy milina ny poka tao zay an'ireo mpamatsy herinaratra atsika dia ny orinasa Enelec zany, dia zay no nahatonga ny Tamatave ny Toamasina tao anatin'ny ray volana mahery zay dia mikaikaika ny olona satria tsy maintsy atao io délestage io, tsy maintsy ahodina ny fahazahoan'ny mpanjifa ny herinaratra, zay natao hoe délestage. Ary androany zany dia misy vahaolana zao hita mba ahafahan'ny Toamasina mba miaina amin'ny raridrariny kokoa satria efa nifanaraka tamin'ny sherity isika mba anomezany sherity milina any tanànan'ny Toamasina amin'ny alalan'ny Jirama. Mipetraka ankehitriny ny komity manomana ny fanarenana ny orinasa Jirama taorian'ny famatsim-bola izay nomain'ny banky iraisam-pirenena. Misy hoy ny ministry ny angovo ny fiara-miasan'i Madagasikara amin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena entina hametrahana izay fomba hanarenana ny orinasam-panjakana mamatsy ny jiro eto Madagasikara izay. Nanomboka nisiany gouvernemanta vaovao dia niezaka isika nanantona sy nifanantona tamin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena mahazatra, dia isan'ny lohany tamin'izany zareo amin'ny banky iraisam-pirenena zay nanomboka tany amin'ny voalohany dohany ny volana jona tany dia fa nanomboka ny resaka hoe inona marina ny tokony atao. Ka nanaiky izy ireo ny amatsy atsika arabola mba hoentina anampina mivantana ny Jirama mba hampiakatra ny fari-piainan'ny Jirama amin'ny andavanandro, ka nanome vola 80 millions de dollars ividianana an'ireo kojakoja madinidinika maro samihafa, amerenana an'ireo milina zay maty rehetra, ijerena ny hoe inona marina moa zavatra misy ao anatin'ny Jirama, audit de gestion, fomba fitantanana azy. Nanamafy kosa ny ministry ny angovo fa tsy misy ny fikasana hivarotana ny orinasa Jirama amina sehatra tsy miankina.